Ialana tsiny aty am-piandohana ny fahatarana fa asetritsika eo anatin'ny fahanamarinana zany rehefa avy eo. Isaorantsika Andriamanitra nanome tombonandrom-pahavelomana na afahantsika nanaraka an'ity fandarana Doria ity. Doria maro ny heviny fa eto ilay Doria alavaina amin'ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana. Fahendrena no ezana ifampizarana ary izay no imasotsika mba hananatsika fiarahamonim-pahendrena zany. Enitaona sy 7 andro no nanaratsika an'ity fandarana Doria ity ary isaorantsika n'Andriamanitra ny amin'izay satria tsy tongatonga ho azy zany fa teokeny fivimbinany an'ilay fandaharana ary isaorantsika koa ny onjam-peony M3 FM afahantsika misitraka an'izany fandaharana izany. Amin'ny lafin'ny teknika izay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feom-vantana ny atokantranotsika tsirairay avy any dia namana njaka mavita azy ary manolotra anareo mifandaharana kosa iavanareo Imanovojery. Tsy alantsika ny fomba mifandaharana izay hita fa nahatsara ialohavantsika n'ilay zanam-pandaharana teny mahay valeroa. Io teny mahay valeroa io koa misy teny fanevany no hoe anareo mpondronomby malandy io anareo mpanaraka an'ity fandaharana ity zany. Marambitsy miranga tany teran'ity zanam-pandaharana ity. Ambarao ny hitanareo zay matory vokony ndao tsika ampiondro fa zaka tao tsy enara. Ny mibana ny zanam-pandaharana dia fankasitrahana an'ilay fandaharana ary fanamarihana raha misy ary teny fankahirezana. Fa mba ho fankasitrahako anareo zay mpanaraka an'ity fandaharana ity dia ho tononoko ianareo zay nandefa SMS taty amiko mba ho sitraka ny fankasitrahako anareo ihany koa. Dominique io longo mavety ao amin'ny complexe sportif ao. Bernard Ambovomavo Marovoay. Alexandre Tsararano ambony. Benja Tany Masaja. Abasy moa tsy nanonona anarany fa Abasy fotsiny izy. Rajesy. Randria zany Jesy. Laka Kikony. Naoda be io longo maletry aby reo roa mifanarakaraka reo. Debis Mahasoa. Estina. Io longo koa Paris lavaka tsepy. Faly Ambanjabe. Lindin. Bajaj volany. Tsy nanimorana numéro amin'ny Bajaj fa mety malaza donc izy amin'ny Bajaj ty. Pascal Mangatsa. Rosa Tsararano ambony. Zay ny fankasitrahana akasitrahako ianareo zany. Fa ny fanamarinana dia zao ny fanamarinana tiako asetry aminareo. Eto aho zany dia tena ampanetretena tanteraka ny ametrahako ny fialatsiny ary azafady bavata be ho anareo mpanaraka an'ity fandarana ity satria zaho ato zany pindrana fa tsy tompony ary fandaram-pahendrena zay no ifampizarako aminareo. Hatramin'izay za no mamorona tantara, za no mitondra fehinkevitra amin'ny tantara efa nandrify amin'ilay loha hevitra fa androany tantarantsika mihitsy ndro ambarako nanareo mba ho vavolombelona anehoantsika an'izany hoe fahendrena zany. Tsy nisy ilay fandaharana tamin'ny heriny satria nisy fandaharam-pivavahana dia hoy zao hoe sedra nataon'Andriamanitra n'ilay fandaharam-pahendrena zay satria ny fivavahan'Andriamanitra mihitsy no nanindry an'ilay fandaharam-pahendrena zay ifampizarako aminareo. Fa sanatria mivavana dinilela tsy ty fandaharam-pahendrena ty mihitsy ny anindry an'izany fandaharam-pivavahana zany satria ny antsika fahendrena tsy tononona mbava fe izay fahendrena fotsiny fa fahendrena iainana porofony zany dia zao iarahantsika mahita zao amin'ny fitosofa ny fotoanatsika fa mbola misy an'ilay fivavahana fa izao no mba isotomako ny sainareo ny zavatra rehefa atao dia iainana. Raha ohatra ka feno ny fahendrena dia afaka mandefitra dia anjarantsika no mandefitra manoloana an'izay tranga misy. Zay angamba ny tena fahendrena ary zay koa ny sedra asehon'Andriamanitra an'ity fandaharana ty. Iveriko fa raha maha-olombelona zany enitaona zay ny 2190 jours maro zany
risiny roa andro fa zao iainana le fahendrena rehefa iainanao le izy de misy zavatra hafa mihitsy tonga ao an-tsainao, misy zavatra hafa mihitsy tonga manoloana anao, de zay le hoe fahendrena iainana. Ka hatram'izay amin'ny teny tantara foana fa androany azy zany za le mpitondra fandaharana sy ianareo miaino an'ity fandaharana ty no apetrahako an'ilay vavolombelona sedra an'ity fandaharana ty. Manaraka an'izay zao ny feny'ity zanam-pandaharana ty, fankasitrahana amin'ny fandaharana, fanamarihana raha misy ary teny fankahirezana, zay no mibahana ny zanam-pandaharana. Eto de tonga ny saiko hoe ity zany ny teny fankahirizana, tonga ato an-tsaiko am'izao. Ny fankasitrahana amin'ny fahamarinana, ny fankahirezana amin'ity fiainana ty. Ngeza be zay avako aby. Tonga tampoka teto amiko teto. Le izy satria hitako mihitsy zany fa feno ary tena mankadiry le fahendrena ifanaovantsika. De averiko indray. Tonga ho azy teto amiko teto le fankahirezana fahatelo satria fankasitrahana amin'ny fandaharana, fanamarihana raha misy, fankahirezana amin'ny farany. De hoy zao hoe ny fankasitrahana amin'ny fahamarinana, ny fankahirezana amin'ity fiainana ty, ary ny fahendrena iainana ny tena ahitana fahombiazana. Fa ny anay moa zany ty fandaharam-pahendrena zao ny any mba afatro kely alohany anohizantsika n'ilay tsy hainy loha-hevitra am'le hoe fiainana hifanampiana fa tsy hifaninanana. Tsapako fa misy tohina anareo, mety misy hiteny mihitsy hoe angaha tsisy fotoana hafa ohatrany amin'ny orany Doria, de hoy zao hoe zao no mba afatro aminareo. Rehefa anao anatina fahatezerana na tsy fahafehezana, de zao no mba fiangaviako anareo. Aoka tsy reny olona mpanompo an'Andriamanitra reny no anehoanareo fahatezerana, ndrao ho tonga hiteny ratsy an'ilay tompo-pahary an'ity fiainantsika olombelona ty ianareo. Tandremo fa ny fahendrena de zao mamitra fahendrena de mamitra fanajana, fa hain'Andriamanitra ihany ny andrindran'io any amin'ny farany any. Fa na ny azoko tenenina aminareo kosa sanatria mivavana diny lela tsy ho isy zany fahendrena, anindry an'izany fivavahana zany, azoko antoka zany, ary minoana ka anareo fa fahendrena ny fampizarantsika eto. 032 44 759 83 zay ny fandraisantsika. 032 44 759 83 034 84 759 82. Betsaka manko ato hitako tezitra ato amin'ity SMS ny telefoniko ty. Teneny mareo maro fahendrena ny fampizarantsika. Aoka ny fahendrena no iainantsika fa tsy ho resaka be fotsiny ambony latabatra. Tsapanareo zany zay fa tantaranareo sy za de niaina anatin'ilay fahendrena. Sedra, voasedra zany ty Doria ty, karaha volamena reny, mamirapiratra izy am'zio ty. Zay zany, tsy asiko resaka tsony iny. Averina tsika le naratsika farany teo. Fiainana hifanampiana fa tsy hifaninana. Efa ho 20 taona zay no nazahoan'ny firenena malagasy ny fahaleovantena. Ny tambatra nandrafitra an'izany 20 taona zany ny fahiny sy ny ankehitriny. Tsisy afa-miala an'izany na ny taloha na ny am'izao. Fa ilaina ny mandrindra ny fiainana. Satria fiainana hifanampiana fa tsy hifaninanana. Feny de zao. Tsy ny fahinina solo ny ankehitriny kosa ny fiainana, fa ny fahiny ihany no nanampiana, ny fahiny ihany no tovanana, ny fahiny ihany no nasonitra, ny fahiny ihany no atevenina, ka tonga anana endrika vaovao mahatsara endrika antsika malagasy manontolo. Fa indrisy fa fiainana natao hifaninanana, zay ny nisy, zay taloha, zay am'izao, zay navitan'izao, tamin'ny andronay nisy an'izao, de lasa miodikodina, tsy mandroso, mifaninana, mifandrafy, mifankahala, farany de zao fanina isika. Fiainana hifanampiana fa tsy hifaninanana. Araka an'ilay fiteny filamatra amin'ny fandarana hoe rehefa soa rehefa tsara, de zareo amin'ny zanaka mampara, atomboy, aoreno, atsarao, aza miato, na kely na be vitanao de anjary tsangam-bato. Amin'ny fiainana
tsy misy mahalata-janjan'olombelona amin'ny soa ifanaovana. Amin'ny fiainana tsy misy mahalata-janjan'olombelona amin'ny soa ifamaliana. Na io anana io aza mahavaly ena rehefa feno amin'ny fifankatiavana. Satria fitimy famaly no mahatsara fihavanana amin'ity fiainana ty avako abe. Ary ny fihavanana terkalao io no miteraka anatra amin'ny fiarahamonina. Fa ny fifanenjehana amin'ny fananakarena zay manko ane mampitotototo antsika dia. Tongava ty fanampanarivo, tongava ato anao fanao karaha ty. Maro le olo fanina. Fa ny endriny ny samihafa. Fa tsy tokony hiala aminao, tsy tokony hiala amiko, tsy tokony hiala amintsika de ny fahendrena avako. Ninona, naiza ny trano hidiranao de io fahendrena io ihany mitondra anao amin'ny fiainana. Taloha efa nisy mpanakarena taloha mitovy tabia karaha fanakarena am'izao to, apakabadiny tsy mitovy bao aminazy. Tahaka ny ankehitriny zao, le tsy mitovy bao ne de zao le bao io filanjana rano. Raha olona tsy mitovy halavana de migoroso ny very ny zavatra hoentina milanjana. Ka amin'ny fanambadiana de olona tokony mitovitovy taona ny tokony mifanambady. Nefa noho ny fakamamina arena de maro ny mampanjaka ny areny ka maka ny tsy mifanandry fotoana aminy. Noho ny fahantrana ihany koa de maro no manaiky ny fitiavana tsy mitovy aminy. Ireo rehetra ireo de samy seho tamin'ny fiarahamonina na tamin'izany na tamin'izao. Fa ny hevitra ny tanora tamin'izany sy tamin'izao no samihafa. Ny hevitra ny tanora vavy fahiny de zao. Fandavana mafy ny tsy hanambady an'ilay mpanakarena mihitsy. Antony voalohany de hoe everiny fa olona tokony ho ray beny ka tsy hanambady anazy mihitsy aho. Fa ankehitriny satria fiainana ifananana de ekeko. Am'izay za mpanakarena be vola be andeha hitady trano hidirana ahitana an'izany ary ataoka. Tonga eo tonga de fa manaiky le olona. Ny antony faharoa de hoe everiny fa tsy mahatahotody ny fanariana taranaka, ny faramandimby ka tsy hanambady azy aho. Fa am'izao amin'ny fiarahamonina misy anjara sy vintana anakay tsisy ohatran'io koa. Za manaiky hanambady azy atato ny deuxième bureau. Tsy zany ve zany zao no fiarahamonina amin'ny taranaka misy amintsika am'izao. Hikatsaka aza ny ataoka ny hitonga fasahiranana efa mamihana manorina sambarana eo ambonin'ny alahelo ny fony hafa. Tandremy faraty zany. Indraindray tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe tafitohina amin'ny vatona laina. Nanao sangisangy mihoatra ny loka, ny latsainy ditra tsy voadinika. Fiteny Ntaolo daholo zany. Ny tohim-piainana teoriana ny mampiseho ny marina amin'ny fiainana. Fa aoka ny fahendrena, ny fahalalana, ny fomba pahendrena, ny fihinana amin'ity fiainana ty. Mba hanjakan'ny fanatsara ao aminao. Satria fanany maha-olona. Ireto misy fahendrena entina ampivoatra amin'ny fiainana. Sady fahalalana koa ne. Io ndray tsy resaka faminaniana fa fahendrena mihitsy. Am'izao, amin'ity loha hevitra antsika ty zany, fiainana ifanampiana fa tsy ifaninanana. Ilaina fitsipika ny fiainana. Satria io no hidim-baravarana amin'ny fahombiazana amin'ity fiainana ty. Ilaina fandaminana amin'ny fiainana. Satria io no varavarana hidirana amin'ny fahombiazana amin'ity fiainana ty. Na manana ny nofim-piainana ambony aza ianao amin'ity fiainana ty, fa tsy maintsy manomboka amin'ny kely foana vao afaka misandratra avako abe. Mila mandalo amin'ny kely ianao, mikiry. Maro ane ny voalohany tany am-pianarana fa tsy matondra fiainana mihitsy. Satria nahoana? Ampinga samihafa no entina miady amin'ny fiainana. Any am-pianarana anao omena lesona anao voadinina. Amin'ny fiainana ty adinina vao maka lesona. Samihafa zany. Feny de zao. Zay zatra omena amin'ity fiainana ty, matetika tsy mahay mikaroka. Zany nefa ny tena imatimatesantsika am'izao. Mahazo zaka bojo! Tonga ava tena refato bojo mahazo raha jiaby ty. De very ane tsika. Anao tokony hiasa lany fotoana miandry raha bojo. Anao tokony anao zaka avelomanao miandry raha bojo. Anao tokony mba hietsiketsika, hikarokaroka ny sainao. Anao miamby raha bojo. Boka eo anao tonga de mpanarivo bojo. Io tsy marina.
fa voamarika kosa fa ny voalohany tany ampianarana matetika voaindraindra voahevitra zatra miaina eo ambony voninahitra nefa amin'ny fiainana fietrena ny zava-dehibe fanetretena ny zava-dehibe fiafina ny zava-dehibe fandeferana ny zava-dehibe reo no mifototra amin'ny fahombiazana amin'ny fiainana avako aby azaka dalain'olo zany maloha laharana ny rehetra zay ny beazy ny fijaliana fahoriana amin'ity fiainana ty matetika iny ze jiaby laolo iny zay ny jaly bako laolo hama iny jaly fa izy boko naomby fa ny zava-dehibe amin'ity fiainana ty de mifahaizana miaraka amin'ny Zagnahary io zany fiarahana amin'ny Zagnahary samy kila olo manao anazy fa fahendrena tsy tokony arina babin izy no manometsika andreo tondro zotra ahafahantsika mahita fahombiazana fa io tsika bary nikipy maso oetsika ndreo tsika hiaraka ikipy boko tsika mahomby indrindra fa niazahoana fahatsara pahendrena amin'ity fiainana ty ny olona rehefa endry mahay manaja olona ny olona rehefa endry mahay mandefitra ny olona rehefa endry afaka mifampihevitra amin'ny namany fa tsy hoe nanao nanitsakitsaka olo zavake zaho zeo za mila ny zeo tsisy fahendrena zany ka ity le fahendrena ty zany atsidikako mafy fa ty ny tena ahitantsika fahombiazana tsy misy mafy mihoatra ny mahantra amin'ny fotoam ohatrany hoe fahazazana zany mafy zany fa ity misy tantara kely ray hoetiko mamarana an'ilay loha hevitra atsika ny hoe fiainana hifanampiana fa tsy hifaninanana nisy ray mpianakaviana anankiray mpanakarena izy io nametraka ny reniny teny amin'ny fitaizana ny reny be antitra reny ka tsy indraindray foana izy no sisa tonga mamangy an'io reniny io indray andro ny antso azy ilay tompona andraikitra n'le toeram-pitaizana be antitra zany fa marary mafy efa mba vahoana amin'ny fahafatesana ilay reniny tonga teo an-toerana izy ary nanontany any reniny hoe mama inona ny tianao ataoko aminao de mimely reniny de hoy le reniny namaly azy tao anatin'ny alahelo no sady efa reraka be mizara fitiavana ozy amin'ny mpiarabelona mitondrasa fahendrena amin'ny zanakao amin'ny fianakavianao amin'ny mpiarabelona aminao rehetra satria amin'ny fiainana tsy ny fanehoana zavatra ny tena zava-dehibe tsy ny fahazahoan-javatra ny tena zava-dehibe fa ny fampiara-pitiavana miaraka amin'ny havana namana fianakaviana mpiray tanindrazana zany tena zava-dehibe tiako zanako raha sinao ventilateur ato amin'ny hospice fa tena mafana tsy lahitra mihitsy ato de mba asivo frizidera ihany koa zanako fa mba tsy ho simba ny sakafo fa matetika ane za mandro fotsy fa tsy te hinana sakafo masiso tsony fa maninona ary mama zao ianao vao miteny an'izany nefa efa tokony hatramin'izay no nanaovako an'izany taminao anie de ozy izy le reniny efa nizatra ny aina ny tahaka zany aho izy izy fa ny ainako efa zatra za nandritra n'izay fotoana ela be zay ary efa vita nge ny amiko zanako hoe za tsisy antena ena tsony ny amiko fa ny atahorako dia ary ny ahiko ny tsy azakanao n'izay jiabijiaby zay rehefa tsy hikarakaranao tsony koa ny zanakao any aorina any mafy zany ka andefanao aty amin'ny hospice mba efa misy ventilateur ato efa misy frigidera ato zany hoe feny azadino fa zay ataonao de mety hiverina aminao za moa manindry mihitsy hoe izay nafafinao tsy maintsy jinjainao am'ty fiainana ty ho anao zay mbola velondray aman-dreny tsy dio matetika izy ireny fa fiainana hifanampiana fa tsy hifaninanana zay na raha tsika farany teo fa mba tsy hamonamonaina atsika dia ndetsika anaraka hira anankiray ao amin'ny lafin'ny teknika ao ialako tsiny fa mandra-piandry an'ilay amin'ny lafin'ny teknika dia toy izao kely ihany lay izy zao zany zavatra apetrako amintsika rehetra amin'ny fiainana
ilaina ny manaja ray aman-dreny. Marina fa samy talao ary miankohaka amin'Andriamanitra fa aorianan'Andriamanitra dia ray aman-dreny, satria tsy teto angenao raha tsy izy ireny. Io anao mirearea be io, mamanao ary mijaly, babanao ary mijaly, ampio moa. Zay ny antom-pisitsika jiaby eto e, mba isian'izay. Fa na izany na tsy zany a, ilaintsika ihany ny makasitraka an'izay zavatra rehetra ananantsika. Fiainana fianarana, aza dia sodokany fananana, fa ilaina koa mba mitsinjo ny mpiarabelona. Zay ny azoko lazaina fa mandra-piandritsika ny namana amin'ny lafin'ny teknika ohatran'ny tsy ao, sa mona mbola voaheninareo zany fandarana zany. Fa indrena no miala, rehefa tafavoaky ny ala zany, aleo mifony tsindrina, aza miady amin'ny adala. Rehefa izy no amin'ity fiainana ty zany, tsy mba misy tsy ho faty zany rehefa mananaina koa. Nefa aza dino fa mamy zany maty rehefa maty na mela soa. Fiainana zany. Amin'ity fiainana mandalo ty, dia mizara roa ny olombelona eto ambony tany. Sokajy ny manan-katao, zay mandany vola mba hitsitsiny fotoana, amin'izay mba elaela vao maty miala amin'ity fiainana ty, araka ny fieverany zay. Sokajy ny olona tsy manan-katao, zay mandany fotoana mba hitsitsina vola, amin'izay sitranay Zagnahary ndro tompon'ny teny farany amin'ny fiainany. Tena mifanohitra tanteraka ny tanjon'ireo sokajy mpiainana roa ireo. Anika tsy mitovy ny toe-tsaina entina miaina, tsy mitovy ny toe-tsaina entina mihevitra, tsy mitovy ny toe-tsaina entina mandray zavatra amin'ity fiainana ty. Nefa raha atsaraina ny sori-dalaky zory amin'ny malagasy amin'ny alalan'ny lalam-panorenana, io zany jerentsika tena tsara, ary tokony fiainana tsara zany iainan'ny malagasy zany. Indrisy nefa fa raha tomorona akaiky ny fampiarana azy, dia lasa mizara roa toangady tokoa ne, satria ny modely mpitahafana ampanatanterahana an'izany mihitsy ny tsy dia ampy, mba tsy ilazana hoe tsy misy. Fa mba hafiry amin'ny malagasy moa no manana boky ny lalam-panorenana an-trano zany, tahaka mifananana an'ireny baiboly na coran an-trano ireny. Samy mamaly an'ny tenany hoe za misy, za tsisy. Nefa ny ilaina io. Io no mahatonga antsika tsy misy zavatra fantatra, fa dia rombony marobe. Koa mandrombo maromaro hoe zany mety. Satria ninona natao amin'ny sasany dia mety foana. Misy kosa napetraka ho lelan'angady, ka sady mitrongo mbola miosopotaka. Zany hoe ninona nataony tsy mety foana, tsy mety mahita mangirana mihitsy. Akivina no mamihana amin'ny fiainany, ny fahoriana no mitete aminy. Sanatria ne mba tsy ho tonga amin'ilay fiteny manao hoe tompony tsy mahazaka manana tahaka ny zanak'omby minono zany ny malagasy, ka ny tompony ray no mandefitra amin'ny azy. Nefa efa zavatra iainantsika malagasy amin'izao zany. Ny zanak'omby ampinaninaitra, fa ny anjara ronono ny amidy atakalo vola. Efa saran'izany iny isika malagasy amin'izao e. Azo sarobidy ananana, vato volamena ananana, ary sarobidy anaty ranomasina ananana. Nefa ianao mijaly, ory, mahantra, tsy hafa mifaly, anjara ny hafa ny mahazo azy. Asa ho an'ny tanora tsy misy, nefa mifampianarana ny ankizy manao tsomby aloha. Mifanisika ny ray aman-dreny mifampidirana zaza any an-tsekoly, lasa omby mahibe tandroka ny ray aman-dreny amin'ny zanany. Anika tsy hafa mamindra satria midaraboka noho ny fahantrana. Satria na vita fianarana, renireny lasa enta-mavesatra amin'ny firenena. Ary tsy reny ihany, fa na vita tsy izy rery ihany koa ny tonga eo, nitondra namana. Sady reny koa tsy antenenana mainty molaly zany ny tany, satria tsy no manana tamin'izany izy reny. Fa samisy ka ray aman-dreny, miara-mijery, miara-mandinika, miara-mikaroka ny ampitsony zanatsika mba tsy ho diso fanantenana. Zay no
nandiniana an'ilay loha hevitra hoe volany maso tsy mba kilema fa ilaina fanarenana ny tsy mety amin'ity fiainana ity araka an'ilay fomba fiteny manao hoe toko tapaka vilany mitongilana zay tsy mety arenina manana fomba maro loko isika malagasy fa aravina fotsiny hoe voankazo anala ny fiainana ny tsara telona ny ratsy kosa alevina mba hitsiro voatsara samy miara-manaiky isika fa ny lasa no miteraka ny anio ary ny anio no ananganana ny ho avy io no isiny fifandonany tsangakevitra ny taolo endry sy ny androm-piemorana zay niteraka fiemorana ho an'ny malagasy tsy sa tena anariny nentin-drazana ary tsy tapa-kevitra ny andray nentim-bahiny ka lasa miaina ao anatin'ny fisalasalana tanteraka zany malagasy am'izao tonga amin'ilay fiteny hoe manalasala tahaka ny katsaka ny fiainana misy ankehitriny atao hoe lahy nefa mibabianaka sanatria mivava atao hoe vavy izy indray no maniry somotra zany hoe manalasaly ny lehilahy lasa manao jaloko jaombilo ny vehivavy lasa lehilahy ao an-trano manambady vahivavy indray manahirana le fiainana trangam-piainana ankehitriny tena ilaina fanitsina ny akamarony satria isika malagasy ane samy mahalala ny tena mariny fa vesarany tsy fisina de manao ny tsy fanao zay ny zavatra hita tonga amin'ilay fomba fiteny hoe drakidraky mikotrika todomboy mitambitamby rano isehana zany hoe mba tsy avery tombotsoa de manaiky zay ampanaovina azy na fantany zoara fa tsy mety na mety na tsy mety ataony foana na mahasoa io na tsy mahasoa na tsara io na ratsy hita maso miariary azo tsy apahitanina fa ataony satria vola ko andao isika iova ampitombo fahendrena satria zay no mahatsara ary zay no ahafana mamakivaky an'ity fiainana aty zay manana fanahy endry no manana fihavanana amin'ny zagnahary koa dia afoizo ny fomba ratsy zay hita fa manimba amin'ny fiarahamonina zay misy atsika zao feny de zao zay nianatra ka ambony amin'ity firenena aty dia tokony mampiseho modely tsara eo anivon'ny fiarahamonina lazan-draha no manakoako amin'ny fianarana fa tsy tena hita zay vokany tonga amin'ilay fomba fiteny hoe bangana andro hoditra zany ka ny fofony ihany no anjarany ny fitazahana zany na tokony miainga avy any atokantrano ny taranaka amin'ny fiainana zany hoe ny fahasalaman'ny tokantrano no mihitatra amin'ny fahatsaran'ny fiarahamonina amin'ny fokotany firaisam-pokotany fivonona jiska izy amin'ny firenena hoy ny taolo endry raha manao ka tsy ambinina hony ampio fa ory fa raha mivarina kosa de avelao hivarina amin'ny tany any fa zay miarina no hafa mamindra ary zay miavotena no hafa miavotra amin'ity fiainana aty zay ny zavatra tokony ataotsika toy ny mahazatra moa faranana amin'ny tantara kely izy zay ny amaranantsika azy sady tantara izy ity no fangalana tsoakevitra zay no atambatra atsika zany tany aloha ela be tany de efa nisy bibingeza be tsoina hoe dinosaure tsy misy mafy mihoatra n'io dinosaure zay zava-mananaina teto ambony tany de nanjakainy avokoa io afaka mamoaka motro afo amin'ny vavany tsisy afaka mifanindrana aminy mihitsy zany hoe nagaga de zao tsisy taranaka nefa n'le dinosaure fantaninana ngeza be ny hoe ho atsika rehetrarehetra zany fa maninona ity bibingeza be ity tsy nanana taranaka nefa tam'izany efa nisy koa ny voalavo zay sady vono mbola lavo fa izao rehefa tena afaritsika ny tena zavatra miseho zany de zao hoe ny enao zany tokony mba mahalala onina am'izay rehetra ataonao fa raha enao no manao sakafo be ambava tsy mahalala onina fa mifatra-tsakafo mifatra kibo ny avy eo amin'ny kibo ihany mitondra ny tsy fahasalamana mitonga ny aretina tonga amin'ny fahafaozana amin'ity tany ty ny endro izy ny mody voky fa ny adala manesika ihany fa nanotaolo zany fa manomboka eo amin'ny toetranao
azadiny fa ny sakafo hoantsika io no mahatonga io aretina jiaby io. Ka ny dinosaure tamin'izany tsy mifidy zay hoanina, fatran-tsakafo ny fatran-kibony. Maty jiaby dinosaure, tsy arakaraka ngovony. Ka misy amintsika zao manao fomba ny dinosaure. Kabary jiaby alainy, tany alainy, trano alainy, jiaby ny anazy. Ny zavatra hita dia tsy fantany mihitsy le fiainana. Feny de zao. Isika malagasy zany tokony mametraka ny hoe inona ny fombatsika de inona ny lalaitsika, zay no apetraka atsika amin'ity fiainana ty. Fa raha ianao io ty be io na ny taranaka ao mety tsisy tavela eto. Feny de zao. Isika zany tokony mihevitra ny hoe inona ny tena tanjona amin'ity fiainana ty. Fananakarena ve? Sa fifanampiana? Araka ny lohahevitra antsika moa zany hoe volany maso tsy mba kilema. Raha hitanao fa misy zavatra tsy mety any amin'ny fiarahamonina any de teneno. Satria reny zavatra reny matomboseho de anjaranao koa manarina na makatahaka raha ohatra ka tsara. Niazakazaka any nanao an'le satria fotoana mo tsy tamin'ny fotoana antsika ny nanomboana azy de voatery nanalava an'le izy mety gaga angambanareo fa everiko fa tsapan'le tompon'andraikitra koa zay. Feny zay volany maso tsy mba kilema zay de zao. Eto Mahazivanga eto misy arabo, misy comorien, misy vazaha, misy sonoa, misy avy amin'ny firenena maro tonga eto. Fa izy reny na tonga eto aza, rehefa miresaka amin'ny fiarahamonina izy miresaka amin'ny teny gasy. Fa rehefa izy ao an-tranony ao tsy very ny teny pireneny. Ny arabo mahay miteny arabo, comorien mahay miteny comorien, ny vazaha mahay miteny vazaha. Fa tsika malagasy rehefa tonga any amin'ny toeran-kafa any, ny tenintsika mihitsy no aritsika aloha. Na eto ara raha ohatra ka te ampiseho tsika hoe ambony, de ny tenintsika tsy tenentsika fa ny tenim-bahiny no ataotsika. Zay fomba zay zany ny tena hitako hoe mahavery atsika. Tsy manana identité zany, tsy manana kara-panondro tsony atsika satria avy amin'io teny io ihany no afaka mitahiry ny voninahitry ny firenena anankiray. Ka volany maso tsy mba kilema, resahanay zay. Rehefa indrindra fa avy any ivelany ihany ka tonga eto, tsisy mahay teny gasy tsony ny taranany, fa teny mbahiny avy any, everiny fa tsara zay. Nefany fanarinan'ny fomban-drazana. Tapitra ny fotoana antsika. Ialako tsiny amin'ilay fikorontanana nisy fa iezantsika alamina manaraka. Makasitraka indrindra tompoko amin'ny herinan'io toy izay indray mitondra lohahevitra vaovao.